Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanalahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Jaona voalohany toko 4 andininy 6. Tsy takatry ny fisainan'olombelona sy ny anjely ny trafotr'Andriamanitra ny amin'ny fanavotana ny zanak'olombelona. Tsy voavava ny saina marefo izany, ary mety tsy saina mihitsy aza ahafantatra izany, satria lehibe loatra ny zava-miafina ao ambadik'izany fanavotana izany. Mistery ho ilay teny izay ny Andohany. Tsy manam-paharoa anefa io sorona nataon'i Kristy io ho an'ny olombelona. Tsy manam-paharoa satria tsy misy afa-tsy izy irery ihany no afaka mitondro izany famonjena izany. Lohahevitra ambony io ary masina, satria tsy eto an-tany ihany no andinihan'ny olona izany fitiavana izany, fa raha hatrizay sy ho mandrakizay dia mbola antony hianaran'ny olona sy ny anjely ny amin'ny fomba nentin'Andriamanitra namonjy ny taranak'olombelona. Tsy mitovy ny olona rehetra, kanefa tsy mitovy amin'ny olona rehetra ihany koa i Jesosy avy any Nazareta. Na teo amin'ny fiainana izany, na teo amin'ny asany izany, na teo amin'ny fototra nampisy azy izany. Izy dia nisy hatrany am-piandohana, izy dia iray tamin'Andriamanitra, izy dia ray izay Andriamanitra nahariana ny zavatra rehetra, kanefa izy ilay Andriamanitra mihitsy no nanaiky toetra sy ho tonga eo amin'ny toeran'olombelona ho faty noho ny fahotan'olombelona. Izany no atao hoe lohahevitra ambony, satria fitiavana lehibe tsy takatry ny saina izany, ary tsy misy olona afaka ny aneho izany fitiavana izany. Andriamanitra irery no afaka manana izany. Tsy mpanao didy jado n'Andriamanitra ry havana, fa Andriamanitra ray izay te hanana firaisana aminao ka natafiny azy ny famindram-pony mba ho asehony tamin'ny alalan'ny zanany. Koa meteza hijery sy hibanja izany lohahevitra izany hoe ny marina hamonjy ny tsy marina izany. Ny tompony hitanao androany, ny tompony hombanao androany, koa tsy ho adininao fa lohahevitra ambony no nitiavan'Andriamanitra anao. Hivavaka isika. Raha io misaotra no famindram-ponao lehibe, na dia tsy mendrika ary izahay, dia foinao ny zanakao mba hosoronao anay, ka izy no nanjary tonga ota no ny fahadisoanay. Andriamanitra aoka tsy ho ataonay ambanin-javatra izany, fa ampio kosa izahay amin'ny alalan'ny bitsika ny fanana sy ny fitarihanao isan'andro isan'andro mba handeha araka ny sitraponao. Tahio ny fiainanay, hombao ny asa ataonay mba ho voninahitra koa izay tanterahanay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.